atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Rariny tokoa izy rehetra nataonao taminay ry Tompo, satria nanonta taminao izahay ary tsy nanaiky ny didinao. Kanefa ome voninahitra ny agnaranao, ka jereo araka ny alehibe ny famindramponao izahay. Amin'ny fofeno fitiavana no anolorana fiarabagna amintsika jiaby, izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio Fagnery mamitsika ity, izay onjapeo mampitambatritsika ho iray, sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Isoranay ianao, izay mankamamy sy mankafi ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio Fagnery ity. Toloranay fiarabagna manokana tsika eo ve jiaby, tratran'izao alahady fa 4 mandavantaona amin'ny taona be izao. Koa amin'izao alahady fa 4 mandavantaona amin'ny taona be izao, dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe iza avy no tena any Kristy. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika, izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray amandrenitsika. Boky fanisana. Tamin'izany andro izany dia nidina teo amin'ny rahona ny Tompo, dia niteny tamin'i Moizy. Nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Moizy, ka nataony tao amin'ny loholona 7 lahy. Naminany izy ireo raha vao tonga tao aminy ny fanahy, nefa tsy nitohiziny izany. Nisy olona 2 lahy atao hoe Eldada ny anankiray ary Medada ny anankiray, nijanona teo an-toby, ary tonga tao amin'izy ireo ny fanahy. Anisany voasoratra izy ireo, nefa tsy nankany amin'ny tranolay, ary naminany teo an-toby izy. Dia niazakazaka nilazay izany tamin'ny Moizy ny zazalahy anankiray nanao hoe, maminany atsy an-toby i Eldada sy Medada. Niteny niaraka tam'izay i Josoe zanakinona mpanompon'i Moizy hatry ny fony tanora, ka nanao hoe, ry Moizy tompoko, rarao izy 2 lahy, fa hoy navalin'i Moizy azy. No ny amiko va no ialonanao?
Aingany ka upaminany avokoa ny vahoakan'ny tompo, ary hataon'ny tompo ao aminy ny fanainy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masiny faharoe, taratasy ny masinday Jakoba apôstôly. Anareo mpanakarena kosa indray izao, mitomania sy migogogoa, fa indro ny lozanareo efa midona, ny arenareo efa lo, ny fitafianareo efa lanin'ny kalalao, ny volamena sy ny volafotsinareo efa arafesina, ary ny arafesina dia iampanganareo, sy andevona ny nofinareo toy ny afo. Efa nanangona tezerana ho anareo ho amin'ny andro farany anareo. Indro mitaraina ny karamany piasa ny jinja ny taninareo izay nofetsenareo, ary efa mbi ao antsofin'ny tompony tafika ny fitarainany. Nivelona teto antany tamin'ny anipi anareo sy nanarabatana tamin'ny fahafinaretana. Namoky ny fonareo tamin'ny andro fandringanana ianareo, nanameloka sy namono ny olomarina ianareo, fa tsy nanohitra nareo izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, 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 oh, alleluia. io mba tsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoana izany ny evanjely masiny de Jesosy Kristy araky ny soratany Masindamarika voninahitra ny eo anao ry tompo. Tamin'ny zegny andra zegny namaly ny volagny Jesosy ijoany ke nagnano hoe mpampianatro nahita ologno araiky nandroaka demony amin'ny agnarananao zahay kanefa tsy namantsika bizy ke norarane fa ho Jesosy azakanareo izy fô tsy misy olo agnano fagagagna amin'ny agnarako ke agnaratsy za vetivety foana fa izay tsy manohitra atsika dia mombantsika izy nazovy lasite hagnamia rano eran'ny kopy anareo amin'ny agnarako satria any Kristy anareo dia lazaiko marigna aminareo fa tsy ho very valosoa izy ary nazovy koa ana fotoagna araiky amin'ny ro madiniky naka zay mino zareo dia tsaratsara kokoa ho azony hagnantognana vato fikosoanda fariny amin'ny vozognonazy ke avarigny agny agnatin'ny ranomasiny raha nitagnanao no manafotognanao tapaho izy aleo kilemegna miditra amin'ny fiainagna ianao karaha zay anao manana tagnana roe nefa avarigny amin'ny gehena dia agny amin'ny afo tsy azo vonoigny ary izy koa tongotronao edy manafotognanao tapaho izy aleo tapatongotra agnila miditra agny amin'ny fiainagna ianao karaha zay anao manana ongotra roa nefa avarigny amin'ny gehena afo tsy azo vonoigny izy koa ny masonao no manafotognanao esory izy aleo toka maso miditra agny amin'ny fanjakan'Andriamanitra anao karaha zay anao manana maso aroe nefa avarigny agny amin'ny genafo izay tsy mety maty ny olotr'ireo ary tsy azo vonoigny ny afo izany ary ny tenin'ny tompo derany eo anao ry Kristy. Kristiana ava malala matetika isika no milaza fa tsy misy zavatra kisendrasendra ao amin'Andriamanitra. Raha ny calendrier dia alahady 24 septambra izao alahady izao ary alahady fa 24 mandavataona alahady melohan'ny fankalazana lehibe zay tanterahisika eny amin'ny Joffreville dia ny 20 taona ny eglizy tranon'Andriamanitra ambany fiarovan'ny Masiny Michel Arkanjely io ny eglizy tranon'Andriamanitra voalohany eto amin'ny diocese ary izay ihany koa no idirantsika eto amin'ny diocese isika olo raika isika EOV miditra amin'ny fankalazana ny synode zay fantatrasika ny lohevitra fa hoe eglizy olona velomin'ny batemy tabernakla velona eo anivon'izao tontolo izao zay ny tanjona kendresika amin'izao synode izao ka izay indrindra mahavarina ho iaho ny ambaran'Andriamanitra amintsika fa na ireo lohevitra odinisika amin'izao alahady 24 amin'ny volana septambra alahady 24 mandavataona dia mapiditra sika tanteraka amin'izay fankalazana zay fandeha aloha mba hiverena sika kely ny fotokevitra tamin'ny alahady lasa teo zay azo lazaina fa manantitranitra ireo toetra fototra lehibe zay hoentintsika mivelona an'izao synode izao nambaran'i Jesosy fa tsy maintsy manana ny toetra ny zazakely sika eo amin'ny fifandraisansika andavanandro lay fifandraisana zay lazaysika sy averimberisika fa
rava amin'izao fotoana izao ka raha tiasika hiverina am'lohany izay fifandraisana izay dia ilaina ny manana ny toetra ny zazakely ka izay no nananarany Jesoa antsika izay te ho lehibe aminareo oka izy ho tahaka ny zazakely ary voninan'ompo satria izany lalana afana miroso bebe koa amin'ny fiainana sy fiombonana amin'Andriamanitra ka ampiova ny fifandraisasika na amin'ny zavaboary zany na amin'ny sika samitsika eo anivon'ny fiarahamonina misy asika na indrindraindrindra ny fifandraisasika eo amin'ny tontolom-pinoana ary dia ireo ny foto-kevitra ho halaliantsika mandritra n'izao sinoda izao. Averisika vetivety moa inona no mahasarobidy an'ireo toetra ny zazakely ireo sy inona fa ny fitokisan'Andriamanitra, fahatsorana mitondra amin'ny marina mandrakariva ary ny fahadiovampo. Naverisika ireo satria toetra ahafahasika miaino zay tena ilaina tokoa amin'ny fanatanterahana ny synôda sy afaka hiaino sika raha sy ao anatin'ny fifampitokisana sy afaka hiaino sika raha sy manana fahatsorana sy afaka hifampiaino sika raha sy manana fanetretena sy fahadiovampo ka izay indrindra no averiny ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady 2020 mandavataona izao. Araka ny lazaisika teo afaka herinandro sika dia hikaroka andalina hiaraka hivavaka mba ho feno ny fanahy fahendrena araka ny voalazan'ny vakiteny voalohany ka zary mpaminany isika ary zay raha teo koa no antotraterin'ny evanjely amsika amin'izao alahady izao. Mila manana ny toe-panahy nananany ireo zazakely ary sika araky ny anotraterin'i Jesoa mba afaka hifampiaino. Ireo ihany koa araky ny lazaisika teo ny fotom-pampianarana amin'izao alahady 2020 mandavataona zao. Eo indrindra isika ny tonga saina rehefa mijery ny zava-misy dia lasa lavitra ny saisika ka mety laza hoe ahoana ary no atanteraka izany ka hitondra amin'ny fiovampenitra mahery vaika ka anana toetra toy ny zazakely tokoa isika. Lalana mitondra amin'ny mahampaminany ka ny mpaminany dia missionnaire ka ahatonga sika ho eglizy velomin'ny batemy ka zary tabernakla velona. Ry kristianina havana fantaro fa miasa tokoa ny fanan'Andriamanitra. Izy no any manova ny foa mampanahy isika ka hanampy asika anana n'izay toetra ny zazakely ka ahafahasika miara mifampidinika miaraka manorina n'izay eglizy olona velona zay satria ny zazakely ho isika feno fitokisana an'Andriamanitra, feno fahatahorana an'Andriamanitra, feno fahasorana, feno fanetretena, manana fahadiovampo ka amin'izay afaka hifampieno ary indrindra miheno ny sitrak'Andriamanitra ka raha mahalala ny sitrak'Andriamanitra isika dia mitondra azy eo anivon'izay dinidinika izay ary izay ny atao hoe mpaminany ary fantatra sika koa ao amin'ny fahasambarana izay nambarany Jesoa fa izay madio fo no mahita an'Andriamanitra ary izay ny toetra fototra ny zazakely ka raha madio fo mahita ny sitrak'Andriamanitra dia afaka mizara an'izay sitrak'Andriamanitra zay eo amin'ny mpiarabelona. Rehefa hitan'izany fanahy masina izany tokoa isika dia tonga mampiova ny fifandraisasika ho isika teo, anova ny fifandraisana fototra telo izay efa tena robaka ho isika. Potika ny fifandraisana amin'ny zavaboary, potika ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina, milaza miara-mahita isika raha manambara izany, potika ihany koa ny tontolom-pinoana. Ireo rehetra ireo no mila jerena, sidiniena, ibanjinina ao amin'ny masom-pinoana
masom-pitiavana, masom-panantenana, satria olon'ny fanantenana isika, olon'ny fitiavana isika, olon'ny finoana. Ka ireo no banjinitsika amin'izao synôda izao. Sy afenina fa ny sasany na ny maro aza indrisy no ny toetra feno fiasaram-belasi de matetika vonina isara, ifosa fa sy ikasaka izay mampiombona ao amin'ny Kristy. Ka ireny no mahatonga korontana eo amin'ny fiarahamonina. Izany indrindra no niseho tamin'ny vahoakan'Andriamanitra tany anefitra ambaran'ny boky ny fanisana amin'ny vakiteny voalohany. Io korontana io no nahatonga ny olona sasany nanatona ny Moizy ka nanambarany fa ireo 70 voafidy hiara-miasa akaiky aminy de nandrosany tompony fananiny koa ka afaka mitarika ny vahoaka. Ary de izay no irisika amin'izao synôda izao, ka hahatonga sika ho mpitarika ny vahoaka, ho leader eo anivon'ny fiarahamonina sika, sy hoe leader araky ny hevitry ny mpanao politika. Lay politika zay tsy izy fa araky ny efa nampianary sika, ny politika tena izy zay ampianary ny papa ao amin'ny Fratelli Tutti. Lay politika lavraro izy ny fiesony azy de sinina fa ny politika ny fahafoizana, ny politika ny fanimpona, ka ikasana mandrakariva zay ifampisimbinana sy fanasoavana ao anatin'ny fametrahana ny soiombonana ho hitarika amin'izay rehetra atao. Ary zay no tiany vakiteny voalohany ho sapasika raha feno ny fanay ny fahendrena, ny fahendrena de hitarika any amin'izay fiombonana fa sy amin'ny korontana naovinanaoviana. Ka amin'izao akatoky ny fanomboasika ny synôdy zao ary aoka isika hiaraka hivavaka, anao vavaka totoafo isika mba ho feno ny fanahy masina tokoa izay voafidy ho solotena amin'izao synôda izao, na pretra, na voatokana, na apôstôly laika. Samy vonina tokoa hikatroka, hirosaka sy hitandamba isony araky ny vavaka ataosika, fa ho tena mpiansehitra vonina ifampieno, ka samy hikasaka izay anatsara sy andavorariana, tsy sara ny hafa fa na isikera ny hafa fa hikasaka kosa ny sitrak'Andriamanitra, hikasaka ny soiombonana. Anao zay ampandroso ny dioseze ka ho mpaminany tokoa, ho mpiansehitra sy mpitandamba isony fa ho tena tompony, ka ho eglizy olona velominy batemy, ka tabernakla velona missionera anambara ny sitrak'Andriamanitra ho mpaminany hitarika ny hafa tahaka n'ireo 70 voalazan'ny boky ny fanisana. Ka am'izay araky ny averimberisika matetika ny mpaminany ho isika sy hoe mahafantatra ny ho avy fa olona mahay ny sitrak'Andriamanitra, ary io no tanjona sikendresika amin'izao synôda zao, ahafantatra ny sitrak'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika any amin'ny fototra indrindra, ka manambara amin'ireo manodidina izay sitrak'Andriamanitra izay, ka hanova azy ireo, ka hatonga azy ho tena mpiansehitra ho tompony ny ho aviny. Ka izay no mahatonga sika milaza hoe anio ny ho avy fahasirampiso, mahalala ny sitrak'Andriamanitra, ka vokatry ny fiaraha-mivavaka, vokatry ny fiaraha-midinika, vokatry ny fiarahana mikaroka ny marina, na de fisaka aza fa indrindra sy iza ny marina fa i Kristy, ka miroso manorina eglizy olona velona, manorina eglizy tranon'Andriamanitra araka ny sitrak'Andriamanitra, ary tokana ny sitrak'Andriamanitra ho asika dia ny ahasambatra asika, ny ahasoa asika, ahatonga asika ho fianakaviam-beny, ahatonga asika ho Fratelli Tutti, ahatonga asika ho raika isika ziaby ao aminy, ka ahita ny fivelarana ny maha olona manontolo sy ny olony rehetra, ka afaka hidera sy hanome voninahitra azy. Ka izay indrindra no angatahsika ary amin'ny Andriamanitra amin'izao
vavaka totoafo zay efa mapiditra sika am'izay synôda izany. Ary zay rehetra voalaza sika zay no mahatonga an' Jesoa ao amin'ny evanjely raha nisy ireo nanontany azy ka nilaza hoe ireto de tsy miaraka amitsika, dia ny rarahany hoy Jesoa, aza raranareo izy fa tsy misy olona anao famantarana amin'ny anarako ka anaraha sy avetivety foana, fa zay sy manohitra asika de momba atsika. Ny tiany Jesoa ambara de sotra, aoka zay anambarany Jesoa dia anambara ny afatra Jesoa manontolo, fa sy amboamboatra izay afatra hoentin'i Jesoa zay arak'izay saim-pantany. Ary zay no irisika am'izao synôda zao, sy araky ny saim-pantatra sika fa araky ny sitrak'Andriamanitra ka anambaran'izay manontolo izy. Ka raha manambara ny afatra Jesoa manontolo, na de mbola sy mahafantatra an' Jesoa azy, de afaka miara-miasa am'ireo zay miombona am' Jesoa sy fanilikilina no ambaran' Jesoa. Fa isika kristianina de oka ikasaka mandrakariva zay mampiombona araky ny hevitry ny Jesoa, fa sy araky ny hevitry ny zao tontolo zao zay araky ny fantatra sika fa amboamboarina ao anatin'ny fiasaram-bela sy ao anatin'ny enamaso. Ary zay no mahatonga sika mandrakariva oka ho fihavanana sady kristianina no malagasy no entisika amin'ny fanatanterahana ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika. Ambaran' Jesoa ny toe-panahy sy fiesika sy maintsy ananasika ary mandritra izao synôda izao. Matoky fa samy afaka miasa amin'ny tsirairay ny fanahy masina, ary ny ahafany milaza fa ny fanahy masina no miasa de izy mikasaka mandrakariva ny fiombonana. Zay tokoa ry kristianina havana, imbesaka isika no manontany ahoana ny ahafantarana fa ny fanahy masina no miasa. Raha miasa ny fanahy masina raha mitondra ny tena fiombonana marina ary mitondra sika hahafoy ifanasoa, ifampisimbona ary ametraka n'izay fihavanana sady kristianina no malagasy izay ao anatin'ny fifanazana ary ao anatin'ny fanazana ny maha olona manontolo sy ny olon-drehetra. Fantatsika ary araky ny voalazan'i Jesoa fa asan'ny fanahy masina ny fiombonana aminy. Ary zay no mahatonga sika milaza amin'ny lohevitra n'izao synôda izao ary imbona sika amin'ny lohevitra ny synôda iombona ny eglizy eran-tany. Na ny eglizy eran-tany dia ny hoe fiombonana, fandraisana an-tanana ary fanirahana. Ny asika natambatra sika amin'ny hoe eglizy velona, velomin'ny fanahy masina, tabernakla velona. Ka izay no mahatonga sika eglizy fianakaviamben'Andriamanitra frately tuty, olo raika sika ziaby. Ka okary sy ho isy fanafitoinana eo aminareo i Jesoa zay tena loza tokoa ho indrindra i Jesoa mananatra sika. Ary na iza anafitoinany anakiray am'ireny madinika mino ahy ireny, de sarasara kokoa azy ny anatonana vato fikasoandify amin'ny voziny ka varina any anaty ranomasina izy. Ny fanafitoinana ny dia vokatry ny demony, hevitra ny fahavalo zay mitady anakorontana mandrakariva. Ka io no manimba ny fiombonana ary mitondra sika ho tiatena sy avinavina ary alina. Ka izany indrindra no mahatonga ny fanapitena ny fifandraisana telo araky ny voalaza sika. Ka okary amin'izao fidira sika amin'ny synôda izao, voalohany indrindra atao sika lavitra sika zay rehetra mety fanafitoinana eo amin'sika, ary aoka isika hiala am'izay rehetra manembasembana an'izay fiombonana izay. Mila mitandrina tokoa isika. Ary zay no mahatonga an' Jesoa milaza amitsika hoe rano tananao, rano tongotrao, raha masonao no manafitoinanao de tapao,
fa leoko le maina miditra amin'ny fanjakany lanitra ny tiany ambara tsy hoe anapotika ny fiainantsikasika fa poteo zay rasy tady anapotika ny fiombonana satria vatana iray ao aminy isika matetika araky ny averimberitsika dia avy ao anatisika no mahatonga reny fanafitoinana reny ka raha tisika ary tena taranaka mpanorona tokoa isika raha tisika ho eglizy velona velomin'ny batemy ny fanahy masina kazary tabernakla isika dia sy fatary fa ao anatisika ao no mahatonga reny fanafitoina ireny ka aokary eky ny fahalemesikasika mialohany zao idirasika amin'ny sinoda izao ka engany Andriamanitra andoro an'ireo fanafitoinana ao amintsika ao ka mba iova isika ka anana fanetretena, anana fahasorana, anana fitokisana tahaka ny zazakely araky ny voalaza sika teo am-pendohana. Aoka verimberitsika matetika lay vavaka fanokana tena amin'ny fomasin'i Jesoa fandrindra amin'izao fanaovasika ny sinoda izao ho indrindra mako sika raha manao ny fanokana tena mamarana ny fanokana tena amin'ny fomasin'i Jesoa. Jesoa malemy fanay sy manety tena obo atovy manahaka ny fonao ny fonay. Raha miova ny fon'i Jesoa ny fosika dia iova sika ary dia zay no ambarany Masindray Jakova ao amin'ny vaky teny faharoa fa ny fototra manapotika ny fiainasika, manapotika ny fosika dia ny fitiavasika ny arena ka natonga ny arena ho Andriamanitra. Sy rasy ny arena fa izy zary Andriamanitra tompo isika no mahatonga ny fosika ho rasy ka mahatonga sika mifanilikilika ary rehefa mifanilikilika dia erisetra no manjaka ary dia milaza miara-mahita isika erisetra amin'ny zavaboary, erisetra amin'ny tontolo mpiainasika ny fiarahamonina sika, erisetra raha teo hitasika rehefa manompo sampy isika amin'Andriamanitra ka manambara an'izay fihavanana potika izay ny teny averimberitsika amin'izao fotoana izao hoe aleo very sy kalakala-pihavanana toy izay very sy kalambalam-bola. Okary ho fantasika fa ny toetrasika ihany koa no ny izy misongadina dia arena raha tsy haisika ny manana an'izay fanatretena sy ny fahadiovam-po tahaka ny zazakely ka io toetrasika io ny zary fanafitoinana ho an'ny hafa ka angatasika ary amin'izao fanombohan'ny sinoda izao mba hain'Andriamanitra anova ny arena lehibe dia ny toetrasika ho entisika anompona ny hafa fa sy hotom-po isika ka amin'izay afoy fotoana, afoy arena, afoy isika ka ifanasoa, ifampisimbana ao anatin'ny fanompona ka amin'izay sy ho fanafitoinana ny fiainantsika fa anampy isika kosa iombona ka hitondra sika amin'izay lohevitra nofinofisika ka irisika ho tanteraka ao amin'Andriamanitra dia sinona fa mba eglizy velona velomin'ny batemy zary tabernakla eo amin'ny fiainantsika andavanandro isika. Ry Jesoa tompo ampio tokoa izahay iova fo ho sara fo ka hanao ny marina eo anivon'ny fiainanay andavanandro. Ampio izahay ho sara fifandraisana amin'ny zavaboary sy amin'ireo manodidina anay ary indrindra aminao Andriamanitra ka ho taranaka mpanorona hikasaka mandrakariva ny fahasoavanao, hikasaka mandrakariva ny soiombonana eo amin'ny fanorenana nataonay fa indrindra amin'izao sinody izao afoy izahay fa tsy hikasaka ny arena mitarika amin'ny fahalovana fa arena mitarika amin'ny fiombonana ka hatonga anay ho eglizy olona velona vita batemy missionnaire ka zary tabernakla velona miaraka amin'ny Masiny Maria reninao zay Jesoa no manao izao vavaka izao zay mampiditra anay
amin'ny volana oktobra, volany roser, volany missionary ho anay manokana anomboanay an'izao synôda izao. Engany ho senakla miaraka aminao ry Maria izao synôda tanterainay eto amin'ny diocèse zao. Masinday Josefa ray mpiaron'ny eglizy eran-tany, mivavao anay mba zary fianakaviana tokoa izahay eglizy kely, ka amizay afaka idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny ataonay rehetra. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roatsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fania.